Mika toko fahadimy ny andiny voalohany ka tamin'ny andiny fahadimy vakitsika amin'ny anara Jesosy Kristy tombontsika ny nahateraha Mesia sy ny ho toetra ny fanjakany. Fa ianao ry Betlehema Efrata izay kely tsy tokony ho isan'ny arivon'ny Joda akory dia avy ao aminao ny voany izay anankiray ho mpanapaka ho ahy ao amin'ny Israely. Hatry ny fahagola nefa ny voany dia hatrizay koa dia atolony ireny ambara-piavotona hiterahany izay anankiray hiteraka ary izay sisa amin'ny raha lany dia hiverina mba amin'ny zanak'Israely ary hitsangana izy hiandry ny ondriny amin'ny herin'i Jehova sy amin'ny voninahitry anaran'i Jehova Andriamanina ka andro fehizay ireny fa izao dia ho lehibe atany ao amin'ny faran'ny tany izy ary izy no fiadanana. Ivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra ray eo misaotra noho ny fitahina sy ny fanambinana nomenao anay. Natratraranay ity sabata fa 20 volana jiona ity taona 2024. Nafanay nitondra ny fanatitra sy ny fafolo-karena araka ny fitahina sy ny fanambinana nomenao anay ary dia tsapanay sy reny tokoa zany varavaran'ny lanitra misokatra ny valala voasakana ka tsy nanimba ny volonay ka dia afaka nitondra izay ny fitahina izay nomenao anay. Raiso zany tompomba ho antra-kasitrahana amin'ny seza fiandriananao. Hotahinao ny vaokanao tsirairay avy izay tsy mba nanaka tolotra no ny antony maro samihafa ka mindra fo amin'ireo vaokanao rokonao tompo. Ko amin'ny sabata heriny toy izao dia tsy hitsanga-menatra ny vaokanao fa hitondra amin'ny mpifaliana koa ny amin'ny fitahina sy ny fahasoavana izay nomenao azy. Novakina taminay tao tompo ny soratra masina ho dia mangataka anao ary izay hiteny indray amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty nilevina nitsangana araka ny soratra masina. Fa tolotra anazy anie nidera sy nihaja sy ny voninahitra mandrakizay. Haleloia. Amen. Arabaina manokana isika paroasy aty Andrefana. Isika paroasy avy aty Andrefana daholo izay tonga anarivo indray eto Andranotapahana amin'ity sabata ity satria dia anjarantsika ny fiampitanan'ny Jordan. Koa dia manolotra ny fiarabana feno ho an'ny voakan'Andriamanitra rehetra indrindra fa itsika mpisorona izay andeha meloha hitarika ny vahoaka. Saika hitako ao avokoa ny filohan'ny paroasy telo ny olona rehetra izay efa miaraka amin'ny fanamina itsika voakan'Andriamanitra rehetra hiampitany Jordan tsika tsy anjarantsika ny androany
fa tsy nanaiky gisotra koa tsika fa raha ny isa zay efa nomena eto am'izao alohan'ny toroteny zao zay mbola mety ampy io rehefa avy eo moa zany araka ny mahazatra atsika de efa nisy eo amin'ny 750 eo indray no epita am'izao alohan'ny toroteny izao. Halleluja! Efa nilatsaka tamin'ny Samson nao izy fanan'Andriamanitra de firy maty indray andro? Arivo laha ty zany efa ho 500 indray zany no faty indray androany satria nilatsaka ny fanan'Andriamanitra amin'ny andrefana zay moa le hoe mipita ny Jordanina taka ny Kristy nomboina novonoina nalevina de nitsangana de rehefa nilatsaka ny fanahy masina de nisy 1000 indray andro no maty ary zay miprofo fa miaraka amintsika eto zany fanan'Andriamanitra zany ko de me voninahitra ilay mpanjakan'ny mpanjaka. Halleluja! Halleluja! Zay no ela fa andetsika iverina ato amin'ny vaky tenin'ny soratra masina zay nivakina tamintsika tao fa dia raha nivakina ny soratra masina tamintsika teo de hoe misaza teraka indray ary androany dia misaza teraka koa androany ateraka ny rano sy ny fanahy firinisana 500 eo zaza teraka vaovao indray avy eo Betlehem. Raha jerena ny tantaran'ity zaza ity dia marina tokoa le lazay ny mpaminany Amosa hoe tsy manao na inona tokoa Jehovah Tompo raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Tsy manao na inona izy raha tsy milaza ny heviny amin'ny mpaminany mpanompony. Dia raha jerevana tokoa mikasika an'izany Kristy zany zay teraka dia efa mpaminany maro no niresaka azy. Raha mandray anankiray tsika aty amin'ny Isaia 7 hatrany amin'ny 7 dia misy lohateny amin'ny Isaia 7 misy lohateny amin'ny Isaia 7 ny manao hoe ny naterahan'ny zanaky ny mpaminany vavy sy ny andresen'ny Asiria ny Jota ary nitoky ho azo ny tena Israely noho ny naterahan'ny zaza mahagaga. Misy zaza roa teraka eo zany. Ny anankiray zany zaza nateraky ilay mpaminany vavy, ny anankiray zaza mahagaga. De nomena anarana ireo zaza teraka ireo. Amin'ny Isaia 7 eo le zaza voalohany teraka fakitsika ny 7. Isaia 7 ny 7. Ary nakany amin'ny mpaminany vavy aho dia nanananaka izy ka niteraka zazalahy ary hoy Jehovah tamiko aoka ny anarany atao hoe Mahera Shalala Hasimbaja. Zay zany ny anaran'ny zanak'ilay mpaminany vavy, Mahera Shalala Hasimbaja. Io le zaza ray naterak'ilay mpaminany vavy. Dia rehefa teraka io zaza io dia mbola niteny Jehovah amin'ny 15 sy ny manaraka hoe Jehovah dia mbola niteny tampoka indray hoe satria ity firenena ity mandany rano sy loza misy nonoka ary mifaly amin'ny Rezina sy ny zanaky Remalia dia ino ampiakarin'ny tompo hanafitra azy ny rano be sady manonja amin'ny ony dia ny mpanjaka ny Asiria sy ny voninahiny rehetra ary masondrano rehetra ho tondraka amin'ny morony rehetra ioarana. Imanao fatratra izy ka hiatra any amin'ny Jota ary hanafitra sady mbola hisongotra ihany mara-pahatonga ny avozona ary ny fipasany any an-daniny roa dia anenika ny taninao ry Emmanuel misafoa ihany ianao ianareo ry firenenao nefa mbola ho ringana mihitsy ianareo ary meno ihany ry tany lavitra rehetra misikina ihany ianareo nefa mbola ho ringana mihitsy. Eny misikina ihany ianareo nefa mbola ho ringana mihitsy, makasaina ihany ianareo nefa mbola ho foanana izany, milaza ihany ny teny nefa tsy ho tanteraka izany tsy akory fa aminay Andriamanitra. Halleluja! Fa izao no lazain'i Jehovah tamiko raha nanindry mafy ny tanany ka nanariny tsy andeha amin'ny falen'ity firenena ity aho
aza mba lazainareo tetika fikomina izay lazain'ity firenena ity ho tetika fikomina ary zay mangovotra zay atahorany na mangovotra ianareo. Jehovah tompony maro no asina ary eo ko izy ihany no atahoranareo ary izy ihany no angovitanareo. Amen. Dia fitoerana masina ho anareo izy, fa ho vato matafy toyna sy ho vato lampy masolafaka kosa amin'ny firenena roa amin'ny Israely sady ho fandrika sy tota amin'ny mponina ny Jerusalema. Amen. Io zany le fahateran'ilay zaza naterak'ilay mpaminany vavy. Dia rehefa teraka io zaza io raka nambara dia mbola nilaza Jehovah fa hisy rano tondraka hanafitra ary hipasaka amin'ny morony roa. Dia andre filazana teny ihany tsika, misy safoka, misy misikina, nefa mbola horingana ihany reo, makasaina ihany nareo ozy izy Jehovah fa mbola ho foanana zany. Milazany teny nefa tsy ho tanteraka izany tsy akory. Rehefa teraka io zaza ateraka ny mpaminany vavy io dia meno tsara zany teny resako zany hoe zaza ateraka ny mpaminany vavy zany, fa misy dikany zany ato amin'ny tantaran'ny fiangonantsika, fa misy zaza ateraka ny mpaminany vavy. Dia rehefa teraka io zaza ateraka ny mpaminany vavy io dia ao amin'ny toko fahasivy eo amin'izay, satria lohateny ray iny toko fahavalo sy toko fahasivy, dia teraka indray ilay zaza mahagaga. Toko fahasivy ny andinin'ny fahadimy no vakitsika ka hatramin'ny fahaenina. Fa zaza niteraka ao atsika, zazalahy no nomena atsika, ary ny fanapahany dia otsorony, ary ny anarany atao hoe mahagaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, ray ny mandrakizay, andrina ny fiadanana. Aleloia. Ny androsoa ny fanapahana sy ny fiadanana tsy hanapataperana eo amin'ny seza fiandrianany Davida sy ny fanjakany. Aleloia. Amen. Mba hamporenany sy hampitoerana azy amin'ny rariny sy nitsiny hatramin'izao ko mandrakizay. Ny fahasaro-piaron'i Jehovah tompony maro no hatateraka izany. Amen. Rehefa teraka indray io zaza mahagaga io dia izao no lazainy, ny androsoa ny fanapahana sy ny fiadanana tsy hanapataperana eo amin'ny seza fiandrianan'i Davida sy ny fanjakany. Dia vakina amintsika daholo zany rehetrarehetra zany, fa zay manatsofina aoka izy hiaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Dia ny zavatra mahagaga ao hoe maninona ary ty perikôpantsika ty tamin'ity taona ty miresaka anjely foana. Dia nagaga tamin'ity tapaky ny volana, tapaky ny taona ty zany dia resaka anjely ranoray fotsiny perikôpantsika. Dia mazava ho azy izaza teraka ao, izaza teraka ato amin'ny fiangonana tsy mitovy amin'ny zaza rehetrarehetra. Aleloia. Dia zaza teraka io zaza mahagaga, fa ho avy Herôda hamono reo zaza reo, fefa nisy ny teny milony anjely hoe ndanao eto miala amin'ity toerana ity. Dia satria fa zatra mihaino ny feon'ny anjely zany ry Josefa sy Maria, ka rehefa niteny Josefa nisy anjely niteny tamiko sery alina fa tsy maintsy miala eto indray tsika voavonona ny zaza. Dia Maria tsy nanao an'izao. Dia ahoana za voateraka ty ve tsy mba hifany? Fa tonga dia hoentinao hitsoatsoaka any Egypta any amin'ny firy kilômetra any indray. Raha vao nisovoka any dia ahoana? Dia tsisy ady hevitra fa dia zay hoe ny vavy manaiky ny lahy. Ka rehefa miteny ny vadiny dia zay zany dia efa mandeha fotsiny zany. Dia lasa tokory zareo nandeha. Ka dikany zany dia izao, itsika voaka an'Andriamanitra ireto zany. Itsika ireto hiditra any amin'ny tany nampanantenana nomen'Andriamanitra antsika. Amen. Fa zao zany tsy misy zaza teraka ao, dia teraka io zaza io, fa Herôda ilay dragona mena
tady ny fomba ninona ny zaza io aminona azy dia mandray endrika roa io misy zaza teraka-rabaky teny fa misy zaza teraka-ra-panahy itsika zany zao zaza teraka izay mitany Jordany rehetrarehetra misy Herôda ao ahoana ny fomba andripahana an'io misy dragona inona ao dragona mena ao ahoana ny fomba andrapahana an'io zaza teraka io mba tsy ho lehibe ka na dia teraka ary izy io zany hoe na dia tafitany io ny Jordana ary izy io dia mbola misy Herôda ao hamono mbola misy dragona mena ao amono amono amin'ny ara-nofo amono amin'ny ara-panahy zay ny asan'ny Herôda sy dragona mena inyreo zao namaky an'io perikopy zao na zay nanana tsy natakatra an'izany hoe zany ve ny tiany toresana sa inona ny ifandraisany eo amin'ny fiampitanan'ny Jordana fa zay mitany Jordana rehetrarehetra zany dia zaza teraka olona vaovao alleloia olona vaovao tsy le olona te olo raha tsy ateraky indray ianao tsy mahazo miditra tsy mahazo mahita ny fanjakan'ny lanitra raha tsy ateraky indray ianao tsy ahita ny tany Kanana tsy mahazo miditra ny tany Kanana satria mbola ety amin'ny tany ny tsika zany hoe le fitahina mevoza be da be dia mbola omenantsika daholo arao tsara ny toromarika io fa rehefa tafita daholo ny zanak'Israely dia nankalaza amin'ny Pasika raha fa tafita daholo zany tsika voakan'Andriamanitra rehetrarehetra dia manao fandraisana miaraka daholo ny Madagasikara manao ny Pasika io mevona vonary ilay mpanjaka ny mpanjaka dia arao tsara le fitanany Jordana fa vao tafita ny zanak'Israely dia nididina impito ny Jeriko ty fitantsika ny Jordana ty koa dia impito ny mihodina tsika andrefana ty zao fanidiminy tsika zao zany mihodina ary amin'ny sabata herininy ho an'ireo olona ivelany ny fiangonana rehetra sy izay mbola tsy niampitany Jordana na hafa firenena izy na izy hiditra amin'ny fanenina dia amin'ny sabata tapa-bolana no miditra amin'ny fanipito any amin'ny 4 Jolay zany miditra amin'ny fanipitony aorinan'izay a dia miatrika ny Pasika amin'izay tsika amen mifaliry zanak'Andriamanitra zany fa na misy dragona mena ao na misy Herôda eo Andriamanitra mpiakatra atsika any an-danitra rehefa tafitany onony Jordana ho azy ny dera sy mivoninahitra mandrakizay halleloia tsangantsika ary vavaka isotran'Andriamanitra amin'izany afatra izany Jehovah'Andriamanitra raha eo raha teraka tokoa ny zaza dia avy Herôda nangororony amin'ity zaza ity ka nitady ny fomba rehetra hamonoana azy kanefa misotranao tompo tamin'ny alalan'ny anjely izay nilaza nampafantatra izany ray aman-dreniny zaza izany ka hoe eto miala eto Jerosalema ny zaza fa Herôda tahamono azy tsy mba ny zaza rehetra tompo no afaka tao Jerosalema zay zaza teraka tamin'izany fa dia ringana tao avokoa reo zaza rehetra tao an-tanàna afa-tsy ilay zaza mahagaga irery any tangy zany koa raha ho teraka ilay vehivavy mitafy masoandro teraka zazalahy iny koa dragona mena eo ny lony izay avy koa andrapaka ilay zaza raha vao teraka nefa ianao Jehovah ao namonjy izany zaza izany ankehitriny Jehovah'Andriamanitra raha eo misy zaza teraka koa ateraka ilay vehivavy amin'izao fitanany Jordana izao ho avy Herôda rehefa teraka somatsara ireo zaza ireo ao anatin'ny afotoana no aterahan'ireo zaza ireo hitany Jordana ho avy Herôda hitady ny fomba rehetra andripaka ny zaza koa io zaza io ho avy ny dragona mena manana loha fito sy tandroka 10 koa andrapaka io zaza io koa kanefa tompo misaotranao zay fa misy anjely nefa milaza aminay
manoro lalana anay sy mitari-dalana anay, milaza hoe ity ny lalana kaizory. Misy anao Andriamanitra ray eo, fa na dia manana ny heriny sy ny tanjany sy ny fahaizany rehetra azy, izany drakona mena izany, manana loha fito tandroka folo, hamilivily ny vahoakanao ka handrapaka azy indray mandrapaka. Ny zaza tena zanak'ilay Maria, ny zaza zay tena voambary, dia tsy ho laniny zany ary tsy ho ringany zany, fa ny tananao mahery no hanavitra anay Jehovah, dia atolotra anao ny tera sy ny haja amin'ny voninahitra manrak'izany. Za mivavaka izany ray eo, dia angatanay sy tonononay amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy, ilay zaza maty no vonoina tamin'ny tsasaky ny herinandro, toera tao pasana 3 andro sy 3 alina, tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, ka tsisy voambarina ty ray eo latsaka tany amin'ny vahoakanao ho tafita somatsara amin'izao lalan'izao. Anao ary Jehovah ny tera sy ny haja amin'ny voninahitra mandrakizay. Haleloia, amen. Lazatsika ary amonjy toerana.
avy Jehovah teny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao taminy hoe izao teny izao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hita ianao ka hiaro anao ny Jehovah. Ampamiramiratra ny tafiny aminao ny Jehovah ka mila fo aminao.